mbola manamafy hatrany ny fiambenana mba tsy idiran'ny aretim-biby avy amin'ny virus i Madagasikara. Porofon'izany ny mbola iazonantsika ny sata amin'ny tsy fisiny ny aretina fièvre afteuse sy ny peste mpahazon'ny ondry amanosy. Raha tsy mangaiky eo anivon'ny ministerin'ny fambolena sy ny fiompiana izay misahana ny fizahana ireo aretin'ny biby eto amin'ny firenena ny laboratoire national ny fitsirena vétérinaire na LNDV ka teknisianina miisa 7 avy amin'io laboratoire io no nisitraka fiofanana ho fanamafisana ny fahaiza-manao amin'ny fitsirihana ireo molécule ny otrikaretina avy amin'ny virus na PCR. Azo itokina ny PCR ka fenitra iraisam-pirenena takiny ny OIE amin'ny famantarana ireo virus mitondra otrikaretina amin'ny biby, indrindra fa ny otrikaretin'ny FVR na fièvre de la vallée de Rift, ny fièvre afteuse, ny peste mpahazon'ny ondry amanosy ary ny grippe ny akoho amam-borona. Tamin'io fiafarany ny fiofanana nahatra adimina nanomboka ny 7 ka hatramin'ny 12 febroary 2024 dia notolorana ny takelaka fanamarinana ny nahavitana izany fiofanana izany ireo teknisianina miisa 7 ahitana teknisianina dokotera vétérinaire, ingénieur ary biologiste. Zava-dehibe tokoa izany fiofanana izany satria izay ao amin'ny laboratoire dia efa manana fitaovana mahakasika izany izay nomen'ny kazefa sy nomen'ny FAO izay nivatsin'ny fiambanana Europeanina voly. Raha loatana ny fisaorana azy ireo, misaorana eto koa ny lehibe na afanana tanteraka an'izao ary indrindra ny IPM, ny Institut Pasteur de Madagascar sy ny FAO amin'ny navitana nanatanteraka an'izao fifanana zao. Voalohany indrindra aloha izany ny PCR izany dia anisan'ny fanampiany azo antoka kokoa ary tsara vokatra. Izany hoe raha ny zavatra nianarana tato izany dia amin'ny ankapobeny dia ny aretina azo avy amin'ny virus izany no afaka tiliana. Ny laboratoire national diagnostique vétérinaire zany amin'izao dia efa manana ireo fitaovana ary manana an'ireo olona afaka ny hanao fitiliana an'ireo aretina izay vokatry ny virus mety ahazon'ny biby fiompy eto Madagasikara.